LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Trano lehibe iray telo rihana no nirehitra androany atoandro teny amin'ny fokontany Mahamasina Atsimo. Trano izay nateraky ny court-circuit raha ny nambaran'ireo nanatry maso. Tsy nisy ny ainana fohy ankilany hafa avokoa ireo entana tao amin'ilay trano. Tsy misy afa-tsy 10 hatreto ny teratany malagasy voasokajy ho anatin'ny astronome professionnel na ny mpahay aikita na matianina izay tsy ampy raha oharina amin'ny sokajin'asa sy ny tokony ho ahalalinina mikasika ny zava-misy eny ambony sy takamaso eny. Folo farafahakeliny no maty androany noho ny fitifirana nataona lehilahy fotsy sy volokoditra iray tany New York. Afro-amerikainy ankamaroan'ireo namoy ny Inde voatifitra ireo. Manatotosa fanadihadiana amin'izao fotoana izao ny FBI ary nambaran'izy ireo afahina ho antony famonoan'olona izao ny fanavakavaham-bolokoditra. Ny andindin'ireo avy hatrany. Tokolasy toko vafaly miarahaba antsika rehetra tonga soa ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao. Trano lehibe iray telo rihana no nirehitra androany atoandro teny amin'ny fokontany Mahamasina Atsimo. Trano izay nateraky ny court-circuit raha ny nambaran'ireo nanatry maso. Tsy nisy ny ainana fohy fa kilany hafa avokoa ireo entana tao anatin'ilay trano. Abraham Randriamanana. Androany tokony ho tamin'iray ora atoandro nisy ehoana trano tetsy amin'ny fokontany Mahamasina Atsimo. Trano gasy lehibe telo rihana iray no nirehitra teny an-toerana raha ny nambaran'ireo nanatry maso. Court-circuit no niangan'ny afo avy ao amin'ny lavarangan'ilay trano. Izay moa zany mipetraka amin'ny farany ambany amin'ity trano ity dia netomboan'ny afo eo amin'ity lavarangan'ity io. Eo misy lakozia zareo tao amin'ny premier étage tato zany dia teo mirehatra voaloha. Ny mirehatra teo dia misy gazy sy ny tariny koa moa zany dia tsy voafehy mihitsy satria teo dia mafy be ilay afo. Moa ilay couloir iny lavarangana iny koa zany hazo daholo. Izay ny tena nahatonga an'ilay izy hoe tonga dia vetivety kely tena aingana be mihitsy niparitahan'ilay afo. Na eny zavatra ohatrany hoe mipoapoaka kely fotsiny dia ny tena namo ilay anabafo hoe misy zavatra mipoapoaka dia vao mipoaka teo ivelany teo zay fa zavatra mirehatra be ny hitanay teo. Ny tomboan'ilay afo resaka court-circuit dia namaly taty amin'ilay lakozia ilay izy dia moa tao nisy gazy anankiroa dia nipoaka ilay izy dia nitatra ilay afo. Tsy nisy ny azo natao tamin'ny famindrana ireo entana nandritra ny fahamaizan'ny trano raha ny nambaran'ireo fianakaviana nipetraka tao anatiny. Tsy nisy ihany koa ny ainana fohy sy naratra nandritra izany. Na eo azy izany, niara-nisa lany ezaka namono ny afo ireo mponina manodidina na tsy mbola tonga teny an-toerana aza ny mpamonjy voina. No tato ambany anaky telo zay ny tao an-trano dia mbola samy fanomihevitra ny fa rehefa hoe tonga ilay afo dia hoe namoaka an'ilay entana tsy vita intsony satria ny couloir miditra ao ambany eo ambonin'ity lavarangana hazo ilay misy lakozia mirehatra io zany dia tena justa eo amin'ny lalana mihitsy zany tena eo ambony lora hoe andeha amoaka entana sy ny tany dia tena tsy afaka manao n'inona koa. Za moa nihainohaino hira kely tao dia efa koropaka be ry zareo hoe efa henoko hoe misy olona mikiikika be dia mivoaka jereko afo be dia efa saika hoe andeha hamondriny ao amin'ilay salon anay dia tsy possible satria ilay afo efa nirehatra be avany ambony. Fiarahamonina aloha nahafinaritra satria nisy firaisan-kina be daholo zareo hoe tsisy hoe niavakavaka hoe izao matahotra fa to dia niray hina daholo zareo dia soihana moa zany fa fanampy ny olona tety dia voafehy ilay afo ohatrany hoe mandra-pahatonga an'ilay pompier fa raha tsy izany mety efa may daholo ny teto aminay teto.
dia ny filan'ny jirama efa nandraindraikisa koa zareo hoe to dia tapahana daholo mialoha satria koa ny film manko teo nyrehatra daholo. 20 minitra tao aorian'ny Antsoataribia tonga teny an-toerana ny mpamonjy vona raha nambaran'ireo mponina. Nahatra ora iray sasany kosa ny fehezana ny afo. Miantso ny tompona andraikitra hijery azy ireo mponina niarambona tamin'ity trano ity tetsy Mahamasina Atsimo. Satria tena maika teraka ny trano rehetra. Tena hoe tsy hisatoriana fa tsy maintsy tady solution. Fianakaviana aloha nanantonana dia hoe mba miantso an'izay malala-tanana mba hoe afaka ny hamonjy anay zany satria ny anay zao trano roa ny rehatra tao nefa any amin'ilay salon tao daholo ny télé, bafla, vola, dossier sy ny frizidera taraiky tao daholo dia tsisy hoe afaka miaina koa moa zany tsy maintsy mivonjena voaloha. Ankoatra izay, tapaka ihany koa ny famatsiana herinaratra teny an-toerana vokatry ny fisian'ity trano ity, efa tonga nijery ny fahavoazana kosa ny tompona andraikitra. Trangam-piarahamonina izay hatrany dia 3 lahy no lavin'ny balan'ny polisy pirenena tao Toliara ny maraina teo, tokony ho tamin'ny iray ora Tanohandy. Mbola karohina kosa ny jolahy 2 hafa. Izy ireto izay saika hanafika tokantrano iray teny amin'ny fokontany Motombe Tanambao. Kolo TV Toliara, Bonhomme Élysée, sy Rakoto mamonjy Natasha no mitondra ny fanadihadiana. Jolahy 10 mitondra basy mahery vaika sy antsilava no saika hanafika tokantrano iray eny amin'ny fokontany Motombe Tanambao androany tokony tamin'ny iray ora maraina. Olona tsara sitrapo teny manodidina no nampilaza ny mpitandro filaminana raha nahatsikaritra ny fahadikadin'ireto olon-jatsy. Tonga ara-potoana araka izany ireo polisy izay nandeha tongotra hiditra antsehatra andrava ity fanafiana ity. Raikitra ny fifanjevona teo amin'ny polisy sy ireto jolahy ka nandritra izany no nalavoan'ny balan'ny polisy ny 3 tamin'ireo jolahy raha tafaporitsaka kosa ny 2 lahy. Nahazo antso ny mpiandrarah tato amin'ny commissariat central. Nilaza ny fisiana olona miodiody eny amin'ny manodidina vila anankiray eny amin'ny faritra Motombe Tanambao iny. Avy hatrany moa zany dia nilatsaka teny an-toerana ny polisy avy eto amin'ny commissariat central hanao ny fisafona sy fanamarinana izay trangan-javatra niseho zay. Nandeha tongotra ireo polisy ireo zany ny azo an'io toerana io satria somary ratsiratsy lalana ilay toerana ka tany amin'ny 50 metatra na 100 metatra miala an'ilay toerana dia efa nahatazana zany ireo eleman'ny polisy ireo fa misy olona tokoa miodiody manakaiky an'ilay trano izay nambaran'ilay mpiantso an-tsitrapo zany. Rehefa nanantona ireo polisy zany hanamarina hoe inona reto olona ireto tonga dia tifotra avy hatrany no valin'ny fanatonany zareo zany ka dia raikitra ny fampitifirana tamin'ny 1:07 ora maraina teo eo. Ny vokany moa zany dia nisy 3 tamin'ireo andian-jiolahy ireo no tavela zany hoe lavo zany vao tifitry ny balan'ny polisy. Raha afaka antsoka kosa ny anankiroa namany. Fitaovam-piadiana mahery vaika moa reto nampiasainy reto misy ny basy vita eto toerana anankiroa fa ny bala ampiasaina amin'ny anankiray dia bala vita avy any ivelany. Vita avy any ivelany avokoa moa zany ireo bala ampiasaina ireo fa namboarina zany ireo basy ireo ka azo ampiasaina amin'izay itiavana azy. Misy ihany koa moa ny antso lava zany teny amin'ny anankiray tamin'ny izy 3 mirahalahy ireo. Antsoavo amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fokon'olona an-trano no ambety tenin'ny commissaire central mba hanafoanana ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanànan'ny Toliara. Dia manentana mandrakariva ny fiaraha-miasa antsika amin'ny mpitandro filaminana. Fa izay eto amin'ny commissariat central dia vonona mandrakariva hiatrika izay zava-miseho entina hampandrina fahalemana ny tanànantsika eto Toliara. Araka ny teny filamantray moa zany tsy misy toerana ho an'ny jiolahy eto amin'ny tanànan'ny Toliara. Irariana an-tranony mba hitohizan'ny filaminana eto Toliara amin'ny alalan'ny fifanomezan-tanana eo amin'ny fiarahamonina sy ireo mpitandro filaminana. Fa maro ireo manamboninaitra mpitandro ny filaminana lavo eo ampanatanterahana ny asa noho ny firongatriny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Isan'ny mirongatra ny fakana-keriny. Teo ampanenjehana ny olon-dratsy no nalavo an'i sergent Rakoto Niaina Marolafy Joseph. Androany nisy ny fanaovam-beloma sy fanomezam-boninahitra ara-miaramila natao teny amin'ny bataillon infanterie Antananarivo. Raha itsika avy hatrany ny fanampanazavana.
miakatra ihany atao hoe fandriampahalemana amin'ny toerana sasany eto Madagasikara. Voamary no misy manamboninahitry ny gendarmerie-pirenena no maty voatifitra rehefa mifanenjika amin'ireo olon-drasy. Voamary ihany koa dia nisy miaramila izay nampiakarina aty Antananarivo rehefa naratra noho ny fifandonana taon'ireo dahalo sy olon-drasy tany Befotaka ary rehefa tonga Soamantsara amin'ny hopitaly miaramila. Dia tamin'ny 13 Mey ihany koa isika dia nahery ny vaovao mampalahelo tao amin'ny fahalasana ny sergent chef Rakotonaina Marla Joseph zao. Zavatra sarotra tokoa no nazo an'izao havatsika izao raha nanenjika an'ireo mpanao kidnapping amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy avaratra andrefany Ankazobe iny. Fantatsika tsara raha misy vahoaka malagasy ao am-polony no nataon'ny sasany naraina keriny ary ny Folanda na amin'ny gendarmerie zany any Bréville na amin'ny tafika malagasy zany any Ankazobe dia mbola eo ampanenjena an'ireo olon-drasy izay mpanao asa pakana keriny malagasy mitovy amin'ireo. Izany indrindra no nampisy ny fifandonana ary nalatsaka an'ireo olon-drasy sasany sy nazahoana ny fitaovam-piadiana mahery vaika izay ankasitrahana ny tafika malagasy. Ary ihany koa ary nampalahelo dia lasa ihany koa ny havatsika sergent chef Rakotonaina Marla Joseph raha teo am-panatanterahana ny adidiny tamin'ny fisamborana an'ireny olona pakakeriny ireny. Lafim-baovao hafa kosa indray tamin'ny alalan'ny hazakazaka sy diam-bisikileta no noentiny fikambanana tao nampiakara-peo sy nitoroka ny fanolanana ireo zaza tsy ampy taona. Teratany malagasy sy vahiny maro no namaly ny antso ka nandray anjara tamin'ny hazakazaka iraisana. Androany no notanteraina teny Ambohibe ny hetsika Roanenbeck izay nikarakarainy fikambanana tao Madagasikara. Raha rehetra ny fanadihadiana entiny fity amamrina. Alavirana amin'irefy 10 kilometatra ho an'ireo mpiazakazaka sy mpitondra bisikileta no nanamariana ny antsoavo amin'ny ady ho an'ireo trangana fanolanana zaza tsy ampy taona izay nikarakarainy fikambanana tao Madagasikara androany. Miamitombo isan'andro ho hatrany izy ireo ny isan'ireo zaza tsy ampy taona izay voaolana ka tokony anairana ny besin'ny maro. Feno tanteraka ny fandaharam-potoana andritr'ity hetsika Roanenbeck izay nikarakaraina ity. Nanomboka tamin'ny 9 maraina ny fanombohana ho an'ireo mpitondra bisikileta narainy mpiazakazaka avy ato aoriana. Tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara, olona anjato maro namaly ny antso. Nahavelom-bolo ireo mpandray anjara ny antony hetsika izay nikarakarainy. Na zaza, ankizy, lehibe nandray anjara avokoa. Nisy ireo mpandresy telo voalohany tao amin'ny sokajy taona rehetra. Nanomboka teo Ambohibe ny hazakazaka, niditra tany amin'ny tanàna Marezy. Raha amin'ny ankapobeny tsy nisy ny olana teo amin'ireo mpandray anjara nandritry ny hazakazaka. Izay dia sady efa mpanao sport bisikileta ihany dia mihazakazaka indraindray dia nahita n'ity le hetsika ady amin'ny viole ity dia nandray anjara ho fandraisana anjara zany amin'ny ady an'ny herisetra ny amikasika amin'izay resaka violence izay ny antony niraisana anjara. Mihazakazaka tsisy olana fa le teo alohanay satria le izy misy karazany telo le hazakazaka, misy bisikileta fotsiny dia misy relais bisikileta sy hazakazaka dia misy hazakazaka fotsiny sy relais. Dia le teo alohanay zany le bisikileta fotsiny nisy nianjera teo aloha dia somary naneligela kely dia le zana ihany moa fanampy tany dia satria zay rolamo zany manao relais hazakazaka sy bisikileta dia ny parcours aloha zany efa hitakitanay ihany ary rafinaritra misy sarotsarotra fa rafinaritra le izy. Ako efa nanaovanay la entraînement ihany tamin'ny herinandro dia efa moramora ihany efa mba hitakita daholo le tracé sy le obstacle kely majinika nanentana nandray anjara amin'ity hazakazaka androany ity zoko ny karakara azy Madame Florentine dia te hanohana anazy amin'le erisetra nahazo azy dia te hanentana ny olona rehetra ihany koa hoe marobe ny erisetra eo anivon'ny fiarahamonina dia indrindrindra ny renim-pianakaviana ny ray aman-dreny dia tokony hanara-maso ny zaza satria olona tsy ampoizina ary olona tsy fantatra mety havita hanao erisetra amin'ny zaza kely. Raha mbola misy hetsika tahaka izao dia mbola vonona hatrany hanentana ny olona ary vonona hitondra ny anjara biriky koa fanentanana any amin'ny fiarahamonina misy ihany. Tena fa tena nafinaritra be. Tsy napoizina ary hoe fa vetivety dia tonga faharoa tamin'ny vehivavy. Ankoatra ireo hazakazaka sy diam-bisikileta ireo,
nisy mifamelabelaran-kevitra avy amin'ny polisy-pirenena sy ireo vondrona miaro-ny zaza mikasika ireo zavatra tokony atao raha toka vavolombelon'ny fanolanana no mafisina teto ny zoro tokony hananany ankizy ny farana tamin'ny diambe 2 kilometatra niraisina tamin'ny Miss Madagasikara sy ireo mpandray anjara nihetsika nahazo taratasy fanamarihana avokoa ireo izay namaly antso tamin'ity ady amin'ny fanolanana zaza tsy ampy-taona ity. Fa tsy misy afa-tsy folo hatreto ny teratany malagasy voasokajy ho anatin'ny astronome professionnel na ny mpahay aikitana matianina izay tsy ampy raha oharina amin'ny sokajin'asa sy ny tokony ho alalinina mikasika ny zava-misy eny ambony tsy takamaso eny. Fanadihadiana avy hatrany entiny Henri Florian. Iray amin'ireo siansa miompana amin'ny fianarana mahakasika ny zavatra eny ambony tsy takamaso ny astronomia, ohatra amin'izany ny kintana, ny planeta sy ny maro hafa. Fomba anankiray ihany koa ahafahana mianatra mahakasika ny fiforoanan'ireny zavatra eny amin'ny tsy takamaso ireny sy ny zavatra rehetra mandrafitra azy ary ny fiafarany. Ahafahana mamenavina ny zavatra mety iseho ihany koa ny fandalinana izany astronomia izany raha ny fanazavana. Ny fahafantarana izay avy dia afaka ahafahana maminavina zavatra mety azo ny tany sy ahafahana mahazo fahalalana be dia be kokoa amin'ny zavatra tontolo izay misy antsika izany. Dia izay fianarana izay nefa mila olona anao anatin'izay, mila mpikaroka izany. Dia ireo mpikaroka ireo aiza no iangan'ireo amin'ny voalohany dia ananatina fikambanana. Raha eto Madagasikara nefa andresana dia anankiroa monja ny fikambanana misehatra amin'ny tontolon'ny astronomia. Dia ilaina zany mampitomba an'ireo fikambanan'ireo dia mamola vola avy eo tanora sy olona andeha hisehatra ao anatin'ilay tontolon'ny astronomia satria fantaro fa i Afrika dia anisan'ireo kontinanta zany izay misy ny radiotélescope ngeza indrindra eto an-tany. Raha ny fantatra tsy misy afa-tsy folo ny teratany malagasy no voasokajy ao anatin'ny astronome professionnel na ny mpahay haikitana matianina. Tsy ampy io isa io raha ny zava-misy eto an-tany sy eto Madagasikara no jerena. Ilaina ny fampiroboroboana azy ity raha ny fantatra. Mila olona foana ao amin'ny sehatra io, amin'ny sehatra maneran-tany satria rehefa miresaka astronomia tsika tsy eto fotsiny fa maneran-tany dia mila contributeur maneran-tany zany le izy. Dia tsika eto Madagasikara zany fa manana mahery folo matianina nefa mbola tsy ampy izay raha oharina amin'ny any ivelany zany. Dia mila an'izay tsika ny mety hitondra fampandrosoana ho antsika io zavatra io tsinona avy eo satria misy ny vahiny zany tonga hitsidika antsika anao an'io zavatra io ihany koa raha avy eto Madagasikara zany. Zany zao dia efa fidiram-bola ho an'ny firenena zay rehefa tonga ty ny vahiny manatrika atrika asa ty manatrika conférence sy ny ohatr'izany. Eto amintsika koa efa misy fitaovana izay efa tafapetraka voahaingana vao tsy ely zay dia fitaovana io koa ho azo ampiasaina amin'ny resaka astronomia eto Madagasikara. Dia izy fidiram-bola zany ao antsika ho an'ireo fahatongavan'ireo vahiny hoe hitsidika hijery an'io toerana io sy hampiasa an'io toerana io avy eo. Nisy araka izany ny fampiofanana ireo tanora izay liana amin'ny fananganana fikambanana miantsehatra amin'ny lafiny astronomia mba ahafahana mampiroborobo ity sehatra ity eto Madagasikara. Manodidina ny 700 ireo tanora ireo izay ahitana solotena avy amin'ny faritra. Ny tetikasa Orion Astrolabe no mandraikitra ity fampiofanana ity izay maharitra andro maromaro. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao tahaka ny mikasika ny trangam-piarahamonina ny Tomasina sy ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra vetivety isika. Avec la fibre Family by Telma, la fibre à prix léger chez vous à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur molle fixe.
Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mpitandro ny filaminana iray no tapatanana tany amin'ny tanànan'ny Tomasina ny herinandro lasa teo. Manay ny valifaty nataony mpanendaka ny tompon'andraikitra any an-toerana manoloana ity tranga ity. Ao anatin'ny fikarohana ny navandoza ankehitriny ny mpitandro ny filaminana. Fanadihadiana Viatrany. Teny Ambolomadinika ny sasakali ny alarobia fa 1 volana May lasa teo no ny tranga ity raharaha ity. Ambolomadinika moa araka ny fahafantarany maro azy dia iray amin'ireo faritra mena amin'ny atsy fandriampahalemana na izany amin'ny antoandro ary indrindra fa amin'ny alina. Lehilahy iray andalana andeha hody rehefa avy nivoaboaka no nifanena tamina mpanendaka amin'ny rongoantsy maranitra teo amin'ny faritra tsy lavitry ny bazary Ambolomadinika teo akaikin'ny fiantsonany taxi Brosy mianatsimo ato amin'ny faritra Tsinanana. Nitsoaka vetrany ilay mpitondra posy raha ny fitantarany ny arandoza raha vantany voanatsikaritra ny fijoroana ireo mpanendaka teo ampovoan-dalana. Nandalo tsy fahatsiarovan-tena tao anatina minitra vitsy ilay ny aramboiny raha ny fitantarany taorinany nenidinany tao anatin'io posy ny tengenan'io ny tana nefa nihintsana izay voatsarony. Rehefa tonga teo amin'ny Ambolomadinika amin'ny station ma zany zay naraka tamina mpitondra posy raika za dia nisy olona nitsangana tamin'ny devant posy io raika lahy dia natsatony tamin'ny goudron teo ilay antsy dia sady nitazominy ilay antsy lavalela dia nidina ilay mpitondra posy dia tsy haiko nandehanan'ilay mpitondra posy dia za raika take dia nandeha za. Dia avy za salindraha nataondra miverina zay za dia avy dia jereko ny tanako nakariko tambony coussin efa tapaka kay tanako io dia lasa zany azakazaka nandeha nilefa. Eo amin'ny 3 lahy eo zany zareo. Ilay mpitondra posy tsy hitako tsony. Ambolomadinika teo amin'ny bazary eo amin'ny stationnement eo. Ohatran'ny avy any amin'ny lalam-baovao ohatran'ny avy any amin'ny lalam-baovao avy any amin'ny Santavy avy any zany nandeha. Ny alakamisy 12 volana May maraina no fantatra fa polisy ity niaram-boina ity. Niaro ny lohany tsy ho tapaka tamin'ny antsy ny tenany ary nifatratra tany amin'ny tanany roa ilay fira antsy ka ny fela tanany ankavia no nintsana avy hatrany. Mbola nahitana dianantso moa ny tanany ankavanana. Tiokitioko ny asa alina sendra mbanandalo no nanatitra azy teny amin'ny birao ny commissariat central tetsy bazarikely ary nentina teny amin'ny tompo-pahasalamana avy hatrany. Tsy maintsy miafara amina fahaverezan-javatra sarobidy ny fifanenana amina mpanendaka toy izao raha ny tranga mahazatra eto Tomasina. Teto anefa tsy nisy fahaverezana na vola tao am-paosiny na ny finday izay nentiny niaraka taminy fa mbola tonga soamantsara teny amin'ny birao ny polisy izay nanaterana ilay tiokitioko azy. Everina ho valifaty amin'ny mahampitandro filaminana azy no antom-pisiny izao tranga izao raha ny resaka mandeha. Manao ny asa fikarohana ny navandoza ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Nilaza moa ity niaram-boina ity fa tadidiny avokoa ny endrika ireo namira antsy azy. Mikasika ny Covid-19 kosa indray dia miisa 70 ireo tranga Covid-19 izay vao marina tao anatin'ny herinandro ny 7 hatramin'ny 13 ny volana May lasa teo. Tsy nisy ny namoy ny aindy vokatry ity valanaretina ity saingy miisa 9 kosa ireo forme grave raha toka miisa 12 amin'izao ireo izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Famosona ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny sehatry ny politika nodimandry androany i Ramaromisa Daniel efa nisahana ny andraikitra maha-ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ary mpanao gazety ihany koa. Andeha raintsika mikasika an'izay. Nodimandry androany teo amin'ny 12 taonany i Daniel Ramaromisa raha iverenana maro ny andraikitra nosahaniny teto amin'ny firenena fony fahavelony. Efa mpanao gazety Plaza Vaovao tao amin'ny RNM izy tany aloha, mpanao politika namorona ny antoko VVSV ihany koa ny tenany. Ankoatra izay, efa nisahana ny andraikitra maha-ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro izy. Efa nanamoro fiaramanidina ihany koa ny tenany raha tsy ahivina. Isan'ny nanamarika tany amin'ny taona 2017 tany dia isan'ny nanao ny Teleton na ny tolo-tanana voalohany teto Madagasikara ny tenany tamin'ny alalan'ny SOS Sud. Antso fanampiana ireo kere any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy.
ny fianakaviam-ben'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Fa ny farana androany ny rally module 3e édition izay notanterahana tato anatin'ny 3 andro teny amin'ny manodidina Nanjeva sy ny faritry Mahitsy. Ny isa 12 ireo épreuve spéciale nandritra izany. Fanadihadiana avy hatrany. Notanterahina androany ny dingana famaranana ny rally module 3e édition. Épreuve spéciale 12 no notanterahina tato anatin'ny 3 andro. Nisantarina ny 2 andro voalohany ny 13 sy ny 14 no volana be lasa teo ny teny amin'ny manodidina Nanjeva. Raha toka teny amin'ny manodidina ny faritry Mahitsy ny androany alahady. Raika amin'ny 30 ireo ekipage nandray ny départ raha toka 12 ireo tonga arrivé. Raha ny vokatra ho an'ireo telo voalohany ho an'ny classement voiture, voalohany Tahina Siranto mitondra Subaru Impreza STI, faharoa Mamikely sy Tsiresy mitondra Mitsubishi Evo 9 ary fahatelo Iaza Sylvie mitondra Mitsubishi Evo 6. Le mal ny tena mafy be, le androany tsy dia naninona fa dommage moa zay io tapaka bras io dia pingping bras io dia tsy afaka dia nanao inona. Fa le mal ny tena mafy ary nitondrana Itakaitrana moa zany fa dia isaoran'Andriamanitra tonga soa eto. Nenay aloha zany mbola atao zao dia mianatra an'ilay tôbila satria raha ny fotoana vitanay androany somaly tsy tsara noho ilay tôbila taloha. Fa io tôbila io zany mbola tokony handeha lavitra be noho io fa za mihitsy mbola tsy zatra tsara azy dia zay ny mila fotoana kely anarako an'izay izarako an'izay. Ho an'ny classement SSV, voalohany Anna Swili nitondra ny Canam X3 XRS Turbo R, faharoa kosa Ipato 6 nitondra Canam. Ary fahatelo Ireza Seva nitondra ny Kawasaki KRX 1000. Farany ho an'ny classement de roue motrice, nahazo ny toerana voalohany Stoven Junior nitondra Renault Clio. Raha tsy ahivina, tafiditra anatin'ny manche voalohany amin'ny championnat de Madagascar du Rally 2022 ny 3e édition an'ny rally module. Maresaka iray sampam-pirenena kosa dia 10 farafahakeliny no maty androany noho ny fitifirana nataona lehilahy fotsy volokoditra iray tany New York. Afro-américaine ankamaroan'ireo namoiniainy vokatry ny tifitra ireo. Manatotosa fanadihadiana amin'izao fotoana izao ny FBI ary nambaran'izy ireo fa ahina ho ataony famonoan'olona izao ny fanavakavahan'ny-bolokoditra. Dia izay koa tompoko kilasy tompoko vavy namarana ny fampalalam-baovao tamin'ity alin'ity. Ankatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Felomato. Belma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.